They resound with God's love. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. My child is on the time grave. I can't keep on moving down.我那时候套，见人就说是个龙兰正是的，我那时候套，啥的说给你是多的，发的没法盖出来，我那时候套，那把不弄来了呢，那把不弄来一点点了呢，我那时候套噻，我那时候套。你多看点单子，不拉是到有娃了，不然我来帮爸爸可怎么着？Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe miarabako antsika rehetrarehetra indray androany rehefa malala. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra indray atao anatin'ny fotoam-bavaka isika amin'ity androany ity. Tahaka ny efa mahazatra antsika dia tsika no tonga eto androany ary isaotra n'Andriamanitra. Fa kosa tsy fahazarana anaovantsika amin'izao fotoana izao. Fa tena fotoana mamy angalantsika fiana, angalantsika fahafinaretana sy fifaliana mihitsy. Hanovozantsika indray ny fahasoavan'Andriamanitra ary hafana malala. Aka ny hoe manoloana sina anankiray ingezam-be indray tsika androany dia mitondra fanovozantsika dia manovontsika ary hafana malala, manovo ao anatin'ity andro androany ity. Ary ny hery izay tovozitsika eto indray androany dia ampy antsika hamakivakintsika ny herinandro ho tiavintsika manomboka rapitso. Dia faly be mihitsy ny tenako miaraka amintsika indray androany ary manonona amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra ny hanenika ny fiainantsika tsirairay avy. Any anatin'ny tokantrano izay mandray an'izao fandarana izao dia tononoko mihitsy ny fitsarana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo hameno ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Any amin'ny toerana hafa zao efa tena hariva ny andro aty amin'ny telo any Koeta efa amin'ny 5 sy any Madagasikara amin'ny 5 na amin'ny toeran-kafa maraina. Fa isika rehetra androany, alleluia, naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao ka sendra mandalo eo anoloanao ty fandarana ity dia fantaro fa tsika sendrasendra izany. Ary saova Andriamanitra mamanga ny fiainantsika rehetrarehetra ary hafana malala. Tianao Jesosy ary ny fanehoan'Andriamanitra fa tiany ianao dia ianao mbola hitenenany, ianao mbola afaka mandreny feony, ianao mbola vanginy, ianao mbola kasihana, ianao mbola hitenenany torony lalana, ahitsiny, ampahereziny. Izany ny pirofo ny vaingana indrindra fa tianao Jesosy. Ny olona rehefa mahatsapa mihitsy lavitra an'Andriamanitra ny olona dia tsy maheno feo an'Andriamanitra ny olona. Tsy mahatsapa intsony ny olona hoe kasihan'Andriamanitra ny fony ny fiainana. Tsy mahatsapa ny olona hoe manitsy azy Andriamanitra, manoro lalana azy Andriamanitra. Ianao la tonga eto androany dia anisan'ny olona tian'Andriamanitra ianao. Ary tsika koa tonga eto androany mifotsika tany am-boalohany fotsiny teny hoe Jesosy andeha indray aho hitady ianao dia efa pirofo izany fa tian'Andriamanitra koa ianao.
ary profo izany fa manaiky ny andron'Andriamanitra amiko tsika rehetra ry havako malala tianao Jesosy. Ary vavaka tsika amin'izao fotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra tsika rehetra androany. Adiny ray eo ihany ilay raha tsika ato anatin'ny fiderana raha betsaka indrindra fa ao anatin'izay fotoana izay angatahako aminao androany dia ny fifatoanao. Raha hifatoka ianao androany, haleloia, dia tsy tahaka ny adiny ray no iainantsika tato anatin'izao fiderana izao. Hoy Davida manao hoe linda ihany akanjanonao Andriamanitra dia tsara noho ny arivo, haleloia. Adiny ray ny fiderana ao aorianan'izay tsika ihay mitory teny amin'ny fotoana rehetra rahantsika eto ry havana malala tena atsapantsika indray androany, haleloia, fa izy tongotra Andriamanitra hanitsaka eo amin'ny fiainanao eo, hanitsaka eo aminao eo mihitsy ny tongotra Jesosy iakohaka eo tsika androany ary atsapan'ny fanatreana isika tsara ihany. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao hiaraka hisaotra an'Andriamanitra. Jesosy eo misaotra anao izay eny amin'ity androany ity indray. Misaotra Jehovahandriamanitra ny amin'ny fotoana izay ahafahanay mbola miaraka eto Jesosy malala. Ry havana malala, enregistré ao an-danitra ao izao fahatongavanao eto izao. Santatry mety firy ny olona mba tonga mivavaka sy miakohaka amin'ity androandroany ity. Ary araka ny tenintsika tao anatin'ny commencement tamin'ny maraina teo manao hoe mahita mihitsy hoe efa tena miavitsy izany olona miakohaka amin'ny andro sabata izany. Fa izao nefa ny zavatra tiako lazaina anao androany. Ianao raha tonga eto dia fantaro fa tena enregistré ao an-danitra ao ny fahatongavanao eto. Tahaka antsika manao fandaharana ihany io. Raha tsy mahita fandaharana ianao izao na raha riba sy rapitsa ianao vao hijery eo ka tsy fafan'ny Facebook io fandaharana io, io live io dia hitanao ao io. Dia ao foana io. Na mbola afaka efa taona ianao vao hijery io dia hitanao ao io raha tsy fafan'ny Facebook. Dia mitapy fotsiny ianao hoe tamin'izao daty nijereko dia mahita ianao fotoam-bavaka. Dia ohatran'izany mihitsy, mihoatra lavitra n'izany ny havana malala ny ao an-danitra ao. Manoratra boky, manokatra ny bokinao, manoratra ny zavatra rehetra nataonao. Ary ny fotoana nahatongavanao teto androany dia enregistré io. Ary tsy misy very eo anatrehan'Andriamanitra io. Fantatra Andriamanitra ny zavatra mety niainanao, nefa ianao mbola tonga eto ihany. Fantatra Andriamanitra ny mety ady lalovanao, nefa ianao mbola mivavaka ihany. Hitan'Andriamanitra ny alahelinao, ny adi-tsainao, nefa ianao mbola mivavaka ihany. Fa hitan'Andriamanitra ihany koa fa notahiny ianao, mety nomeny ny zavatra rehetra ianao, nefa ianao mbola mivavaka ihany. Tsy nampiemitra anao ny zavatra rehetra, tsy nampiemitra anao ny fakapanahy, tsy nampiemitra anao ny ady, fa tsy nampiemitra anao ny fitahiny, tsy nampiemitra anao ny fahagagana sy ny zavatra hitanao tsara tao amin'Andriamanitra. Enregistré ny havana malala ity fotoana ity androany. Ary tsy misy very eo anatrehan'Andriamanitra na dia ny iray minitra izay andolianao azy androany. Aza matahotra ianao fa tsy ho an'olona ny hahatongavanao eto, tsy ho an'ny andramoka izao ny idiranao eto androany, fa ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy Kristy tompony sabata no hahatongavanao eto androany, ho an'i Jehovahandriamanitra tompony lanitra sy ny tany. Noho izany ry havana malala, tsy izahay no hamaly anao, izay tsy mananin'inona havaly anao amin'ity androany ity, fa ny Andriamanitra izay hahatongavanao eto kosa hamaly anao. Ary voasoratra ao an-danitra ry havana malala, ny valim-pity ho anao, ho antsika tsirairay avy izay mbola matoky, haleloia, matoky hatramin'ny fahafatesana ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Hitan'Andriamanitra tsy misy miafinafa ny sakrifisy ataonao isaky ny sabata tahaka an'izao. Ry havana malala, hivavaka tsika ety am-piandohana dia teny Jesosy eo, mitady anao angena tongavaka eto e, mikatsaka anao angena tongavaka eto Jesosy malala, mitady anao amin'ny foko angena tongavaka eto Jehovahandriamanitra. Tsy zavatra hafa ny alehako eto Andriamanitra fa ianao malala, fa tena mila anao mitady anao a Jehovahandriamanitra. Aleluia. Misaotra anao izay Jesosy, misaotra ny amin'ny fotoana izay hahatongavanay eto Jehovahandriamanitra, fa tsapanay mihitsy fa misy tananao mivimbana sy mitantana ny fiainanay tsirairay. Misy tananao tena tsy mamotsitra anay Andriamanitra, na inona mety tedaviny devoly amotsorana ny tananay Jehovahandriamanitra, hanasarahana anay aminao Jehovahandriamanitra. Zavatra fantatra androany tsy mbola nety votsitra ny tananao, ndreto izay mbola tafiazona n'izany foana, satria Jesosy, satria noho ny fahasoavanao Jehovahandriamanitra, satria noho ny fitiavanao Jehovahandriamanitra. Tsy izahay no mahery,
tsy zahay ny matanjaka, Jesosy malala, tsy zahay Jesosy, tsy zahay ny matanjaka Jesosy ahy, tsy zahay no mahery Andriamanitro, fa ianao no mahery. Ny tananao no mahery, ny tananao Andriamanitra no matanjaka, ny tananao Andriamanitra no mahafonjy. Andrekozahay misaotranao Jehovah Andriamanitra, misaotrana dia tsy niverenana lalana tamin'ny herinandro iny fotsiny ihany Jesosy, tsy nangatsika tamin'ny herinandro iny Jesosy malalo, fitiavanao zany, famindram-ponao lehibe dia lehibe tsy takatry ny sainy zany, fa soavanao tsy voavidim-bolo zany. Jehovah Andriamanitra ranay miberanao izay androany Jesosy, manome voninahitra anao izay na mbola manana fanapo afaka manompo anao, manome voninahitra anao izay na mbola manana etaeta Jehovah Andriamanitra, hitady aminao Jesosy ahy. Betsaka ny etaeta mahazo ny olona ety amin'izao tontolo izao ity, amin'izao fotoana izao, samy manana etaeta ny olona Jesosy io, mangetaeta ary ny amin'ny tombony etaeta eto amin'izao tontolo izao ity. Fa zahay Jehovah Andriamanitra misaotranao, fa mbola etaetanao aloha, mbola renay mibanao anatinay, mbola etaetanao aloha renay Jesosy io. Alleluia, tena mitombo ao anatinay Jehovah Andriamanitra, isoaranay ny anaranao zany. Fa raha mangataka aminao foana izay manao hoe tehirizo Jesosy io, dia tena tehirizinao zahay, tehirizinao amin'ny etaeta zay Jehovah Andriamanitra. Dia raha mankalaza ny anaranao zay Jesosy, androany izay hirany fahasoavanao Jesosy ahy, anome voninahitra anao hiteranao eto amin'ity toerana ity, eto ny alitaranay Jehovah Andriamanitra, tsy zavatra mamirapiratra ny eo anoloanay Jehovah Andriamanitra, eto alohanay amin'izao fotoana izao tsy misy na dia alitara Jesosy io, tsy misy zavatra mamirapiratra, tsy misy fanaka volamena Jehovah Andriamanitra, fa mifonay no alitara, ny fonay no sokafanay amin'izao fotoana izao, entinay manome voninahitra ny anaranao Jesosy malalana. Alleluia, alleluia, misaotra Jesosy malala, voninahitra ny eo anao reniany Andriamanitra. Izao anaty ny fahasoavanao e, tsy mbato izao mbola tsy ny famindramponao, zava-pona ezaka vitara tsy ny fahasoavanao e, ny fitrasara kometsika vitara tsy ny famindramponao, resurreti tompo ny fisaranay anao e, resurreti tompo hari ao anatiko ao e, resurreti tompo ny fiverananao e, ny fankasitrananao hari ao anatiko ao e. Salimula fahasoavanao e, olombelona mandray famonjena ome famindramponao, ny tsara rehetra eo amin'ny fiainako mbola fahasoavanao e, nomenonao amin'ny barainako nome famindramponao, resurreti tompo ny fisaranay anao e, resurreti tompo hari ao anatiko ao e, resurreti tompo ny fiverananao e, ny fankasitrananao hari ao anatiko ao e. Sanara loatra no ny famindramponao e, misitrakamo atakoelo sandrarakilo ny andoa, vononao ny ijeoatrany mba ho voninahitra hoe tsy aminery kanefa izany fonony
Sigareta ila mafiri tupo ni fisarana ya nawe Resureri tupo Avia wanatikiwawe Resureri tupo ni fiderana nawe Nifaka sichana na Avia wanatikiwawe Haleluya. Maina Jesus. Sata semeti to ipuna utunge to dia fana malala msofto mso. Meto iputena mkuruta mfena na jitiniria na jim to ipuna utunge. Meto iputena malana tawa tataka tansaina mitsi. Meto iputena malana fauna yina tena. Tataka tansaina mitsi dia fana malala. Nimetatunga na wetu antuwani. Hatsumanin san. Haleluya. San mislet no manat na Andriamanitra lava n'androany. Sao fotsiny atao veo anatinao, asufiderana amin'ny voaka veo. Teny aloha Rais Jesosy, avy ao anatiko. Andriamanitra mahalala veo amponao. Andriamanitra mahafantatra izay mety zavatra ao anatinao androany. Fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, inona nomenao azy amin'ity androany ity? Inona natolotra ho azy amin'ity androany ity? Haleluya. Vavainao amin'izao fotoana izao dia teneny tahaka an'izany mintsy hoe Rais Jesosy. Rais Jehovah-Andriamanitra. Rais Jesosy. Rais fa mivoaka avy ao am-poko ao izany fisaorana anao izany. Io ny toe-poko Andriamanitra, io mety maloto io. Jesosy io. Fa tiako hivoaka fiderana io androany. Ianao ihany nanasany io amin'ny rano ao. Ianao ihany nanadioany io. Sego ny manadioany io Jehovah-Andriamanitra. Fa ianao ihany manadioany io Jesosy. Androany no tiako hivoaka ao Jehovah-Andriamanitra. Tsy fitarainana no tiako hivoaka ao. O Jesosy malala, tsy ranomasina alahelo no tiako hivoaka ao androany. Afisaorana sy fankasitrahana Jehovah-Andriamanitra reko. Rais Jesosy malala. Tahaka andreny manolotra zavatra ireny ianao liavana malala. Tahaka andreny manolotra kadô. Manolotra kadô mahafinaritra. Ho an'ny olona anankiray tena sarobidy aminao. Sady tena tianao sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Akka nahoana ny fomba hanolorana ho an'izany androany. Androany ny fahasoavan'Andriamanitra nameny ny fonao liavana malala. Haleluya. Amen Jesosy. Haleluya. Amen Jesosy. Fasoavanao namonjena ho ahy. Zao ilay mpanota. Ratsy indrindra. Very aho taloha. Zao vao vonjy aho. Jamba taloha. Zao aho mahita tompo. Zay zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Haleluya. Fasoavanao namonjena. Zao ilay mpanota tompo aho. Tena ratsy indrindra tena amin'izao tontolo izao teny. Very aho taloha. Zao vao vonjy aho. Jamba taloha. Zao mahita. Fasoavanao namonjena. Zao ilay mpanota. Ratsy indrindra. Samy mifiatratra mitsara anatin'izany izany aminteny hoe zava taloha. Ankehitriny mahita ny maso. Haleluya. Fasoavanao no nato izao aho. Tsy tohizokisona ratsy ianao. Fasoavanao no nato izao aho. Tsy tohizokisona
Nanfatongavanao eto io havana fahasoavan'Andriamanitra. Iraho any anatin'ny fonao mihitsy zany androany teneneo Jesosy io. Fahasoavanao anaty izao ny fiainako Andriamanitra. Inona mba ezaka nataotsika tsy haitsika na dia nanatona an'Andriamanitra. Tsy haitsika nanonona n'izany anarana zany dravana. Zany Jesosy zany tsy fantatritsika zany dravana malala. Fa fahasoavan'Andriamanitra nahaizantsika amin'izany. Mba tonga tany amintsika zany Jesosy zany. Mba tonga teo amin'ny fiainantsika zany Jesosy. Tsika le olona kely, tsika le olona tsinitsiny. Alleluia. Fa tonga teo amintsika le tombontombo sy mpanjakany mpanjaka. Mitodika tamintsika le tombontombo sy mpanjakany mpanjaka. Nijerentsika ny tombontombo sy mpanjakany mpanjaka. Alleluia. Maina Andriamanitra. Jesosy io misaotra amin'ny fahasoavana. Misaotra Jesosy. Miainao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsika ravana manana. Ary zany mahatonga antsika tonga eto androany satria tsy nisy novidintsika vola na dia ny zavatra faran'izay kely indrindra teo amin'ny fiainantsika azy. Maina Jesosy manana. Halleluja. Ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany. Itenan'i Jesosy tsika androany ateriko anio amin'ny Jesosy malala ny fanatitra. Tsy vola sy arena ny fanatitra entinao eto androany. Eny an-tananao eny tsy misy ninina eny. Fa ny fonao lehibe lavitra.
ny tenanao lehibe lavitra. Ny tenandriamanitra ny atolory ahy. Ny tenanareo ho fanatitra velona. Atolory ny tenantsika ho fanatitra velona masina. Ankasitrahan'Andriamanitra ramana. Totsika han'olo tena ho an'i Jesosy androany. Totsika han'olo tena ho an'i Jesosy androany. Halleluja. Amen Jesosy. Halleluja. Apakah manduan tiada sesuatu? Tunjukkan tiada demasi. Apakah benar pandulian? Ketika kita fanatik, wala demasi. Fanatic jai tuaciona, ufanzana, luara nurisare jiza, tumpu zayanku, si zayeta mantana, tena malai kausa, fana. Precisão fanaticizão, vai ali, lá no chão, tu comando e lá no chão, vai lá no chão. Apakah tanah natin panapa, apakah misalnya chão? Apakah nagawa kinotan ni vai lang chão Jesus? Kalau fanatic chão, amen. Sumapanin na Jesus ka panagalan lang sa channel fanatic channel. Hallelujah. Akasita ka Jesus sa God. Usama ti siya ito ang siya.
veritriko izany izany androany. Manasanao mitsangoalika androany. Haleluia. Amen. Manasanao tena ataonao am-pandalia amin'izany. Mila fefahainao mila. Fatsika am-pandalia amin'izany. Fatsika nolo tena ho an'Andriamanitra lolotra fanapitra velona ny tena fanamalala. Tsy vola mankarena no tolotra ho androany, tsy mantsotso vola mena. Samy loatra lavitra no Israely. Eo anaty an'Andriamanitra ny samy mpidindrina tenao. Samy mpidindrina teny fonao. Samy mpidindrina teny tenanao. Ufana
miakatra eo anoloany seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fanoloran-tenanao. Haleluya. Amen Jesosy. Haleluya. Miakatra eo anaty an'Andriamanitra amin'ny fanoloran-tenanao ry havana. Eo anoloany seza fiandrianan'Andriamanitra. Haleluya. Miondrika mijery an'izany Jehovah Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia mahitanao izy ry havana malala. Andriamanitra koa ange mba faly ry havana. Mba faly koa Andriamanitra mandray anao. Haleluya. Tahaka ny ahoana ny fifaliantsika rehefa mandray falim-bavaka. Mahita fahagagana. Mandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Dia mibitabitaka mihitsy Andriamanitra. Mibitabitaka mihitsy isika. Fa Andriamanitra koa andrany ao an-danitra. Haleluya. Mijery an'ity zao tontolo izao ity Andriamanitra. Dia kivy Andriamanitra rehefa mitodika eto ry havana malala. Mahita fahotana sy faharatsiana. Fa mijery anao Andriamanitra dia faly. Manova ny endrika Andriamanitra ny fisianao e. Manova ny endrika eny amin'Andriamanitra eny ny fisianao ry havana. Ny fisianao ary havana malala dia nampionina ny fon'Andriamanitra na dia nanota tamin'ny azy zao tontolo izao. Mbola nahafaly ny fon'Andriamanitra ry havana. Ny fisianao avalo mianaka teto amin'ity zao tontolo izao ity. Ka na dia nandifotra ny tany aza ny fahotana, na dia mipaka tamin'ny lanitra mihitsy aza ny faharatsiany ny zanak'olombelona. Mbola nisy olona anankivalo tao afaka nampionina ny fon'Andriamanitra ry havana malala. Ianao androany anisan'ny olona anankivalo ianao. Anisan'nao avalo mianaka. Mbola hitodian'Andriamanitra ka mbola hitenena manao hoe fanao ahy kosa. Haleluya. Dia nandeha mahitsy teo anatrehako. Nahafalo ny fony ary navady. Mbola nahavitany mihitsy ny raha nanamboatra ny samy fiara ry havana malala mba hiarovana ny ainy. Haleluya. Mahana Jesosy. Tenena andrana izany Jesosy mba anisan'ny olona te hampifaly ny fonao ahy. Raha mampitomany anao izao tontolo izao. Raha mahakivy anao izao tontolo izao. Raha tena tsy tianao tsony ny mitodika amin'izao tontolo izao Jehovah Andriamanitra. Za te anao izay hahafaly anao ahy Jesosy. Amen Jesosy malala. Haleluya. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Haleluya. Rezatsika voninahitra an'Andriamanitra. Haleluya. Hirap-hirambang-bawa Manapna ng fatsarana din. Ilaza ni Fatsa Ipate sila ng Andriamanitra manapna ng tisok-tisok. Pananaw si Bapate sila ng fatsarana. Hallelujah. Sa tera na misya. Sa kwera na misya Iseul sa itong fatsarana. Ni Fatsarana Mahirap sa mikyo Ni Fatsarana Ipatyamin isa Panando sa tuntulisaw Lepaterana. Ipatyamin Hallelujah. Layang tunisaw rechisaw And that's a so. Susuyaw Nuwa tunitelaku Susuyaw Nuwa tunitelaku Ikirapitisiwifuku Amami muruchuru Manyangerindau Manyangerindau Kaira say mandi Tinanuvu Ifatarana Lihat saran kuis Anamba Ifatarana Hallelujah. Satu tulisan
Jesús ianao no antony fiainako. Jesús ianao no antony fiainako. Haleluya. Jesosy malalo. Haleluya. Rahavana tena mahita sy mahatsapa hoe tena marina amintsika izany ery izany. Tena antony fiainantsika nge ravana Jesosy. Nisy fotoana tena Jesosy nisy fotoana ny teny hoe ny haniko izy dia manao ny sitrapony raiko. Tena sakafo nahavoky an Jesosy mihitsy ny nanao asan'Andriamanitra ravana. Ny nitian'Andriamanitra sy nankatolo-didina. Tena sakafo tena nahavoky an Jesosy ravana malala. Izany mifadianina izany tsy olana an Jesosy izany. Izany tsy misakafo izany tsy mampaniana an Jesosy izany. Fa ny zava-dehibe an Jesosy dia izao. Aiza ny toerana mbola tsy nalehako. Mila mitoro teny ery aho. Mila mahita an'ilay vehivavy marary mitsidra. Mila mahita an'ilay vehivavy matianaka. Ravana malala. Toa isaky ny fomaraina Jesosy dia manana programa matipaika. Tsy nihinan-kanina. Tsy ny andeha hanao fety. Fa ny hitady olona ho vonjena ravana malala. Hitady olona hitoriana teny. Hitady olona hizarana ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ange ny atom-pisiny. Izany ravana malala ampaneritreretena. Fa efa lasa fiainantsika izany. Tatato amin'ny resaka aminareo. Tena reko mihitsy hoe Jesosy tena lalipaka. Tafalatsaka lalina ao am-pona ianao Jesosy malala. Lasa zava-pona ny zavatra rehetra eto rehefa anao. Mifoinao maraina. Anao fandaharana. Haleluya. Inona indray Andriamanitra ny teny omenao andro any. Ampaherezako an'iretontolo ireny. Kelikely eo dia tonga ny mesazy. Inona ny dikan'izao rehefa mampiona mba ampianarana. Eo indray ianao dia lany ny fotoana. Betsaka ny zavatra tsy vita ao anatin'ny tontolo andro. Ary misy fotoana ianao tena zaho omaly tena tsapako mihitsy ravana malala. Tao anatin'ny vavaka maraina aho omaly. Tena reko mihitsy hoe raha ny sitrapoko tiako tohizany izany fotoana izany. Tsy te hanao zavatra hafa mihitsy ny any. Hoe aleo dia andeha hanao raha tsy maintsy enjehana ny ankizy sisa. Ao anatiko tiako tohizana amin'ny vavaka maraina. Te hideran'Andriamanitra be. Satria ravana tena latsaka ao am-pontsika Jesosy. Ravana malala. Toy izy foana izao niezaka ataonao izao. Toy izy foana. Haleluya. Fahitan'Andriamanitra izao. Lasa efa sakafo fihinantsika nge ravana. Fihinantsika Jesosy. Misy fotoana ato anatin'ny tokantrano mahavariana. Tsy misakafo atoandro aho ravana. Any amin'ny 4 vao misakafo atoandro amin'ny 3. Inona ny ataoko?
misy olona ampahirizina, misy olona entina mavaka, misy olona ampianarina. Dia tsy foinao mihitsy indraindray ilay olona hoe izy indray no ampandeferinao fa aleonao misakafo na ampandefery. Satria nahoana ry havana malala? Satria efa latsaka ao am-pontsika Jesosy. Amen. Jesosy malala. Antsika androany hivavaka dia teneno hoe Jesosy tehirizo zao afanapoko zao. Tehirizo. Tsika androany tsy hivavaka ho amin'ny zavatra raha materialy. Tsika androany tsy hivavaka hoe Jesosy io tehirizo reto arerako reto, na hoe tehirizo ny asako, na hoe tehirizo ny volako any amin'ny banka zavenanao vao kitikity. Fa tsotra ny zavatra angatanao androany. Tehirizo ny afanapoko Jesosy. Tsy tiako hiova amin'izao aho. Amen. Tsy tiako hiova amin'izao aho. Tsy tiako latsaka na dia kely aza amin'izao aho Jesosy malala. Halleluja. Izany ny vavaka ataonao androany. Tena ataovy izany mivavaka izany. Afahan'Andriamanitra mitahiry antsika tsirairay. Betsaka ny fanangolena ilay fanotevoly amin'izao fotoana. Maro karazana mihitsy izy ireo havana. Faheninao androany. Teneno hoe Jesosy tehirizo fa za tsy te ho latsaka. Amen. Jesosy malala. Halleluja. Tehirizo tsirairay avy eny Jesosy. Ampahirizo isan'andro. Raha misy reraka Jesosy malala. Ampahirizo Jesosy malala.
Tsy maintsy tendreo anilan'i Jesosy ianao io. Tsy maintsy hoe ianao fa mahereza. Mahereza sady afafy malalako izany. Mahereza sady anadà malalako izany. Fa tsy maintsy eo anilan'i Jesosy tekaran'izao lalantsika izao e. Halleluja. Ady sarotra nge ny lalonantsika e. Lalana eny sady tery. Fa aza matahotra ianao. Fa tonga ianao. Halleluja. Vadiny Zebedio dia nangataka ho an'ny zanany roalahy. Nangataka tamin'i Jesosy hoe mba ataovy mipetraka eo akaikinao izy ny zanako. Ny anankiray eo ankavia dia ny anankiray eo izy eo ankavananao Jesosy. Nafinaritra be mihitsy ny tony-bavakiny ireny mpianakaviana iny ary anisan'ny makasika na foana ny mamaky an'izy. Zavatra tena tsara ny nangatahana. Aleo Jesosy ny zanako mba ho eo anilanao. Namaly Jesosy hoe tsy zanga eo izy Jesosy nametraka olona eo ankaviako na eo ankavanako. Mova aho izy mahay misotra amin'ny kapoaka izay sotroko ve ireo zanako ireo. Anaovana manala ny zavatra hita dia tena nisotra ny kapoaka izay nisotroan'i Jesosy ireo olona ireo. Mpianatra Jesosy ireo dia tena nisotro ny kapoaka izay nisotroan'i Jesosy ary azo antoka fa nivaly ny vavaky ny mamany, nivaly ny vavaky ny reniny izay nangataka taminy hoe aleo mba hoe ho anilanao Jesosy ireo zanako ireo. Dia havana malala androanitsika mbola nataontsika aloha izao dia mbola tsy eo anilan'i Jesosy alohantsika izao. Fa ny ataontsika misotro amin'ny kapoaka izay nisotroan'i Jesosy mba ho tanteraka amintsika izany hoe eo anilan'i Jesosy tokoa tsika. Halleluja. Mba ho tonga amintsika ny valim-bavaky ny reniny ireo mpianatra ireo. Halleluja. Mba ho tanteraka amintsika ihany koa. Ka na dia ny teny aza Jesosy hoe tsy anjarako ny mametraka an'izany dia anjaran'Andriamanitra no nametraka an'izy ireo teo anilan'i Jesosy satria feno ny fepetra. Nitondra ihany koa ny azo fijaliana ireo. Nisotro ny mangidy niaraka tamin'i Jesosy ireo. Azo antoka fa tonga eo anilan'i Jesosy ireo. Tsy moramora izany mipetraka eo anilan'i Jesosy izany fa hisotrona ny mangidy izany. Hitondrana ny mavesatra izany indraindray. Ary raha tsy izany tsy azo lazaina ho mpianatra Jesosy isika fa maherezitsika rehetrarehetra. Izao anefa ny zavatra azoko tenenina anao. Eto an-tanintsika no miaritra. Ao avy ny fotoana. Halleluja. Andraisana antsika amin'ny fomba manetriketrika ao an-danitra ao ry havako. Andraisana antsika amin'ny orakoram-pifaliana ao an-danitra ao. Maherezy ianao fa raha mijoro tsara ianao dia ahitana izany. Halleluja. Ataontsika tira anankiray ty hamarana antsika ny fiderana amin'izao fotoana izao. Ataontsika tira mahafinaritra be ty. Mahery fony tiako andraisana Jesosy. Mahery fony
tonga raisina tsika. Hallelujah. Paulina sali sante ya gaidi sana beba. Maganda yung pasyana naman ng sali. Nauna niya ang Now
tapao ny hevitra androany de teneny hoe za Jesosy ho any a. Halleloia. Ny alehantsika eto a de ny miomana ho akany, miomana no hoany. Fantatry fa manan-javatra manokana tiana entina eo ampelantanan'Andriamanitra ianao androany. Ary tsy diso ianao, ary tsy diso varavarana ianao raha mandodomba varavarana amin'ny fivavahana raha misy zava-mahory ianao. Fa ny fiafarana zao zavatra zao a, ny fiafarana zao fiarahantsika zao a, no fiafarana reny fiderany reny a, no fiafarana zao toritely zao a, de fiainana mandrakizay ravana malala. Ivavatsika amin'izao fotoana zao raha tonga eto ianao de teneno hoe misaotra Jesosy. Mety voandroany ianao vao tonga eto a, fa tena teny aminao manao hoe tonga soa ianao. Manana tanjona ray mazava ngeza be tsika eto ho any an-danitra isika ravana malala. Nina mety manahirana anao, mety mampierikeriky anao, teny aminao manao hoe Andriamanitra ne a ampitono ny fitaitainanao, Andriamanitra ne a amaly ny etaetanao, Andriamanitra ne omba sy tantananao. Fa raha ohatra tena tonga eto ianao hifantoka aminy de araka ny toritentsika maly manao hoe mihoatra no zay nieritreretinao ane ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ivavatsika amin'izao fotoana zao de zao ny tomba afaka tenentsika hoe Jesosy io, jereo ity fiainako ity, jereo zao fahatongavako eto zao. Tsy ho ataon'Andriamanitra ambany zavatra zao fahatongavanao eto zao ravana malala, fa tena ho jereny akaiky, ho raisiny atanana ny dosie anao, tena ho raisiny atanana ny mombanao. Ohatran'ireny miditra any birao-mpanjakana reny ianao misy dosie anao ho traiteny. Misy mpiasa mpanjakana hoe miverena afaka 3 volana. Raha tsy manolotra kely ianao tsy ho voakarakara farak'izay aingana ny dosie anao. Fa androany a, misy Andriamanitra eto andray atanana ny dosie anao ary anafaingana ny fikarakarana n'izany mombanao zany. Teneno androany hoe Jesosy a, entiko eto anoloanao ny dosie ako androany. Manahirana be ny dosie ako Jesosy, sarotsarotra ny kahako Jesosy. Fa Jesosy teny aminao androany hoe eto ety atolory aho fa ho karakaraiko za. Sotra anao zay Jesosy. Zavatra indromokopaka nomenanao eto Andriamanitra androany, zay andreny feo anao, zay ahery amin'ny ara-panahinay, mety aheta-ponay koa ho jerenao akaiky Jehovah Andriamanitra. Ary tsisy na de ray azy ka olona ho disy fanantenana tonga eto, mandondomba ravarana any amin'ny fivavahana, mandondomba ravarana aminao Jehovah Andriamanitra. Ianao teny antsoy ady hovaliko ianao. De fantatro ny toy an'izany fa anehoana zavatra lehibe saropatarina izay ahagaga azy zany olona izany. De ho fantany fa andronao anio Jehovah. Porifoy mihitsy raha misy olona zay vao tonga eto androany, nangetahetana zany hoe za mba te hitandrina sabata. Porifoy ihany ny Jehovah Andriamanitra fa fotoana androany, fotoana voatokana ionanay aminao, ionana zay tianao anao. Fifankafantarantsika androany Jehovah. Meko azy ny sabatako ho famantarana amiko sy aminy, de ho fantavyzany Jehovah Andriamanitra. De ho fantatry ny olona rehetra zay manaraka fitombavaka eto androany. Fa tsy mekoaka amin'ny telefonina izy akory, tsy mekoaka amin'ny anaram-pandarana izy akory, tsy mekoaka amin'ny anaran'olombelona izy akory. Fa izay rehetra tonga eto Jehovah Andriamanitra miara-mekoaka eo amin'ny seza fiandehananao, manome voninahitra anao. Saotra Jesosy. Voninahitra ho anao dera laza saotra, misaotra ny amin'ny fitombavaka zay nitahinao teo, connexion tsy tapaka. Mbola apetraka aminao ireny toriteny amin'izao fotoana izao. De ny fanatrehanao teo mbola nahatrikety foana Jehovah Andriamanitra. Ka tsy ho voakitikitika ny fitaovana sy ny connexion, tsy ho voakitikitika ny fotoanan'ireto olona ireto. Na de efa miariva aza ny andro, tsisy zavatra energelina ireto olona ireto, fa ho reny hatramin'ny faran'izao toriteny izao. Mitenena Tompo.
voninkelinao zay ny devolosy ny satana afaritra amin'ny rahanao sady tsy afaka hitsainka na dia litera ray amin'izay apaky eto androany tsy misy fahavarimbarianana mihitsy eto androany fa mifatoka amin'ny tenin'andriamanitra olona misaotra jesosy mitenena fa voninkelinao zay halleloia amen anao ira ray tsika aloha dia hitra mitoro-teny avy hatrany de aventsika le ira nataona lajonatanato anatin'ny commencement ankirankeo zay nampahery be atsika vanjilo ny lanitra vanjilo ny lanitra aza mijeran'le olana tsony aza mijeran'le lanitra tsony fa vanjilo fotsy ny lanitra fa lehibe ohatra an'io ny andriamanitra vatsika eto halleloia soatra tompo halleloia Sinto sisanata sisili usarangutine mitadi hamuifu debi sangandu kaizani lalakale izai hatareja o simetiavuku vanjilo lanitra bralako Fale biazana jamani vanjilo lanitra kivikivy anao am'izao fotoan'izao vanjilo lanitra ohatsy totototra olana anao am'izao fotoan'izao dia raha ngezanao io lanitra io ny olanao dia tokony kivy anao hita zasy ny andriamanitra tohina aminao eto androany mafonja mafy andriamanitra tsy milefitra andriamanitra tsy mihevitra amin'ny azy vato lavy halleloia inona olanao sayadi atreana uentueu amini fauneni fitsarana izane tilavitra fakakinizaninyantuazi gahaza misala salintu faantuizala malala vanjilo rehefa manana olana voay varavarankely dia jereo ny lanitra akany abeany eo ny abeany andriamanitra am'ireo olana vanjilo fotsiny rehetrrehetra falehibe andriamanitra Fale biazana jamanitra Vanganzi Kilanchive Kilalai Vata hakani habe anive Fale biazana jamanitra Vanganzi Kilanchive Yana bavi Vata hakani habe andiwe Ifale biazana jamanitra Vata hakani habe andiwe Ifale biazana jamanitra halleloia raha ohatra tsy mahafapo anao zany teny zany dia zao aro etsika mihitsy tanaka ianao voay ny rideau mety mangatsika zao ny andro aza voaka ny loha fa ianao le manana olana io mivoa mihitsy eny atokotany raha mafana ny andro dia jereo ilanitra io dia jereo raha hitanao ny farany dia ohatran'io ny abeany andriamanitsika tsy hita ny farany tsy hita ny fetrany tsy fantatra ny alaliny tsy hita ny avony ny oranao mbola hita ny avony io ny problème atsika mbola voarefy io ozy ny hoe tena tototra problème dia teny aminao ary aho hoe
ataovy lista ary ny problemanao, ataovy lista eo amin'ny taratasy ngeza be zay ao an-tranonao mihitsy, de lista eo fa mbola voaisa atsika reo ozany hoe telonjato isa mihitsy ny problemako raha larado tena tapakatra efa-jato ny problemako, fa Andriamanitra tsy voaisa, Andriamanitra tsy voarefy, ary ny azon'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao dia tsy ho takatry ny saina. Ifampaherisika androany ary mikasikasika an'izany mihitsy ny fampahirezana ataontsika eto androany. Zao andro iainantsika zao revana dia tsy fanomezantsika fa fotoana mahaberehany zao. Ary betsaka ny zavatra iasan'ny saintsika amin'izao fotoana izao. Betsaka ny zavatra mampiasa saina, mampite hanenjikenjika, dia tsy omena tsitsika, tena tsy omena tsindry amin'izao taona 2024 ivadika 2024 zao. Hoe tena ohatrany tsy mety mifantoka zany ao rehefa ohatrany eo am-pivavahana eo ianao dia mieritreritra zavatra, le amin'ohatr' zao, le amin'ohatr' zao. Tsika aperaka aty andafo zao dia tena maharay mail foana isan'andro, mail avy any am-pianarany ankizy, mail avy any am-piasana, mail avy any amin'ny assurance, avy any amin'ny banky, avaiza. Dia ohatrany hoe tsy possible mihitsy ianao tsy miconsulte mail zany isan'andro. Fa misy zavatra plazaina foana, misy zavatra lazaina, misy zavatra erehana foana, misy bran miantso aminao feno hoe ty dossier miao an'izao, alefa saotiny ohatr'izao, misy erehana be. Mbola ankoatran'izany ny asa mandrara, ny famelomana ny ankohonana, be erehana. Tsy azo amezantsiny atsika ty amin'izao taona izao mihitsy, fa tena maro ny erehana ary tsy edikevitra fa maro ny erehana. Tsika rehefa manana an'Andriamanitra, fa mbola tsy manometsiny anao ena, mbola misy erehana. I Maria sy Marta rehefa teo mihitsy Jesosy hita amin'ny masony. Fa tena tsy nitsahatra Marta raha tsy nitenen'i Jesosy indroa, Marta, be ahina sy be arehana loatra ianao izy izy. Maro ahina sy maro arehana loatra ianao. Marta any amin'ny Luka 10 zany teny zany. Hoy ny tompo taminy, Luka 10:1-7 tsy vola zay ny toritentsika. Luka 10:1-7 dia hoy ny tompo namalina anao hoe Marta, maro ahina sy maro arehana ianao. Nefa zavatra ray roa ihany no ilaina, fa Maria efa mifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Omena tsiny hoe Marta raha be erehana. Mbola Jesosy any ngeny ny erehan'ny Marta teo e. Jesosy ngeny erehan'ny Marta nge tsy hoe nierikerika tamina zavatra eny hoe be erehana tamin'inona, fa hikarakaran'i Jesosy ihany nataony teo. Fa mbola hoy zany Jesosy hoe Marta, apetrao aloha io. Maro erehana, maro ahina sy maro erehana loatra ianao. Satria fantatry Jesosy io nge revana tsy dia tena problema be an' Jesosy raha maro erehany Maria teo, i Marta teo e. Fa Jesosy mitsinjo ho avy. Fantatry Jesosy fa raha maro erehana eo i Marta, dia ho maro enareo hoe manana an'izany, manana ren'le tantina na ranabavina, neny farana, neny toa amin'ny fianakaviana. Rehefa misy fivoriam-pianakaviana, rehefa eo izy milamina mandretraretra. Vita ny kovera, voano, sakafo, voadidiny gâteau. Misy olona ray izay ao fianakavianao, Marta. Tsy maintsy misy azay ny fianakaviana. Raha vao mara izy ka tsy eo dia sahirana. Aizy Marta. Misy azay olona tena be erehana izay ao. Voasaina ny daholo ny zavatra rehetra. Vao mifanakedy izy miaraka amin'ny calendrier rehefa fivoriam-pianakaviana. Ndraiky ireo manaraka. Misy miteny amin'ny 10 février, tandremo fa amin'io fianaram-pianatra, misy an'izay. Maro erehana. Ny problème an' Jesosy dia zao. Any amin'ny Marka, ao Marka ihany. Marka 4:4. Ao Marka 4:4 ao, 9:20. Misy teny anankiray manao hoe fa ny fiahiahina izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena ary ny filanany zavatra hafa miditra dia mangeza ny teny ka tsy mamoa izy. Hitanareo, ny fiahiahina, ny diso, fierehana amin'ny zavatra akoatran'izay nitodihan'ny Maria teto ninona sakafo tsy vita. Maria nibanjina ny tompo, nibanjina ny Jesosy, nipetraka teo tongo Jesosy, niaino amin'ny Jesosy. Ary mora amin'ny devony mihitsy zao amin'izao fotoana iainantsika izao,
ny manala ny fifatohan'ny mpivavaka. Nefa tsy mivavaka moa ny olona zao mampitombo miady mba hitombo ny lera iasana. Loniony zay satria maninona mieritreritra ny ho avy miakatra ny elektricité, vidin'ny elektricité atsika ty andafy 2023 izy fiakarana daholy misolika ny elektricité ny hazo famidoro ao an-trano nefa ho avy ny ririnina efa tonga ty ny ririnina ty aminay zao moins 8 androany mangatsika be eo ivelany ao. Izy tonga ny délestage amin'ny manomboka volana janvier manomboka amin'ny firy moa amin'ny dimy alivaka hatramin'ny 9 alina izy zay eto andafy eto Frantsa. De inona ny zavatra fitrangan'izay vo meme mitombo ny zavatra hoerena de hiasa mafy aloha mba ahafahana hitombo zany ny dépense hividy bois de chauffage zany anafanana ao an-trano hitombo zany ny zavatra ohatr'izao hitombo ny ohatr'izao. Ary kianja tena filalaovan'ny devoly riavana ny fierikerehan'ny olona amin'izao fotoana zao. Satria nahoana raha manana adiny ray ivavahana ny olona aloha ny vavaka 15 minutes sisa fa ierehany ny zavatra hoatrehany ny ambony. Nefa ny fiahiahina io no miteraka ny fanagejana amin'ny teny tsy amoa. Possible zany ianao raha manana fanahina ianao zao mihantolo teny tena anao tsy mifantoka eto ianao. Ary tsaroko misy raha anankiray zay nanana olana nanana ny olona volatra zareo. De rehefa tonga ny fotoana teneniko andao hivavaka tsika de tsy maintsy nampiasa saina kely le raha de zao ny teneniny. Alao izy madama hivavaka fa za andeha hivoaka andeha hitady vola. Isika olombelona de manana an'izao fomba fisaina zao hoe tsy mionona mihitsy tsika raha tsy tena reniny haitsika mihitsy hoe tena nikatsaky tsika. Isika le raha zany tsy mety amintsika zany miperaperaka zany hoe matoritory ambony fandriana de fa rehefa ao anaty fahasarana tsika de tena tiantsika mihitsy hoe iny tsika fa nitsemboka, iny tsika fa tena nandeha de te ahita an'le hoe efa nanao afa tsy sisy azo atao, nanao afa tsy nahita, nandeha afa tsy nahita. De mety amintsika mihitsy le mandeha mikezaka, mandeha mitsemboka, mandeha tena miazakazaka ary havana malala. Za moa tena tamin'le rahalahy tamin'izay hoe aza mandeha ho andao hivavaka. Ka ary io izy misy olona tokony zay tokony hisy vola ho azo. Hoe manjany za tsy manozona anao fa tsy haiko na mety ho azonao zany. Za kosa nefa miteny anao raha mijanona hivavaka ianao androany de misy zavatra ho azonao. Halleluja. De lasa ihany mety mandeha. Ndrava ny fiangonana iry izy naka an'le vadiny tsikitsiky tsara miravira nahazo toriteny, nahazo fampaherezana. Le rahalahy niondrikondrika kivikivy avy tany sady reraka nandeha tongotra. Zay mivavaka moa fotoam-bavaka izy nandeha tongotra nomboka teo. Nandeha tongotra ny lavitra be mitady olona mamy vola niverina teo ihany. Niena ihany ny semelle anakiraro reraka ihany fa nantany moa zany hoe nanahoana ny tany, hita ny nalay, hita ny tedavina, tsy hita ozy izy. Mitaty apôsindry nanaraka lany fre. Riavana ny fiahihahina, ny fiahina tsy akory tsy hoe andao tsy hanahy daholy fa tsy azo atakalo ny tenin'Andriamanitra, tsy azo atakalo amin'ny fionana fifalaisana amin'Andriamanitra ny fiahiahinana zao tontolo zao ty. Ary Paoly ary de tena niteny mihitsy riavana any amin'ny Koritianina voalohany. Paoly ary de tena niteny mihitsy any amin'ny Koritianina voalohany toko 7 any andininy 2:3 hoe Paoly hoe fa tiako tsy fomaro ahina ianareo. Misy Paoly tena sitrapoko satria tsika ho aiza, satria tsika ho any an-danitra, satria tsika hivavaka. Ny tena tiako izy Paoly raha ny tena tiako tsy maro ahina ianareo. Izay tsy manambady de miany amin'ny tompo mba hahafaly ny tompo, fa izay manambady kosa miany amin'izao fiainana zao tontolo zao mba hahafaly ny vavy. Ary
ny Paoly aloha na dia vady aza dia tsy nanambady izy mba tsy maro ahina izy izy. Ko avy ny toejaza ny vehivavy dia misy olona zay zao olona fantatray vao be voka fotsiny vatana dia nakaty amin'ny mampina izy nanontany ohatsy na moa zany zao ny kosy mampiasa kosy firisan'andro keny ankizy karaha tena mampina mampiasa raha tena anina ndraindray mampiasa an'izao dia manao compte izy tonga izy dia mikompte ny vidina kosy nanomboka mipotra landrahany dohany nomboka mipika maso meno le inona aby zany ny dépense ny kosy mampina koa to dia nanome ny compte mampina firisan'andro io sisy ny kosy laninareo nray zany ty vatra manana traikefatra dia antanin'ny olona sady ny kosy tsy azo amainina tsy maintsy soloany dia zany dia kosy firisan'andro kôtikôty dotrina ny kosy zao le tsaratsara zao ohatry zao jereniny koa fa tena eo ampiresahana eo borabola menaka vazaly izy namboka boramena izy eo ampiresahana eo manaikinaiky molotra izy manaikinaiky molotra kosy lafo mampinadrena tena lafo be rehana izy Paoly tiako raha tsy be rehana ianareo ry havana me mafy ny fiainana ekena zany tena resy lahatra fa zany efa androandry mbola te hampahelanao ndray hoy Solomona ijerytsika ten'Andriamanitra tsy amin'ny ten'Andriamanitra ny mpitory-teny toko faharoa mpitory-teny toko faharoa 2:20 ka hatramin'ny 4:20 ovakiko ampahelezako anao androany mpitory-teny izay soratan'ny Solomona mpitory-teny toko faharoa 2:20 amin'ny naran'i Jesosy manao hoe tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary mahafinaritra ny tenany amin'ny fisasarana izany koa aza dia efa hitako fa avy amin'ny tanin'Andriamanitra fa iza ny mahalany ary iza ny mahazo manara-po mihoatra noho izaho halleloia fa ny olona izay akasitran'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy amory mba hisy omeny izay nakasitran'Andriamanitra zava-poana sy misambodrivotra ihany koa izany ho an'ny Solomona dia zao fantatry Solomona fa reo ny tena mahasoa ny olona mihinana dia misotro dia mampafinaritra ny tenany fisasara fa tia misy teny ampaherezako anao ny olona kasitran'Andriamanitra dia omeny tsy vola omeny tsy arena be omeny tsy voninahitra be inavy mety azakazahan'ny olona amin'izao fotoana izao fa ny ten'Andriamanitra 2:20 ny olona izay akasitran'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana ary ao ambadik'izay kosa fa ny mpanota kosa izy dia ampiasay anangona sy amory mba hisy omeny zay menana izy overiny ary amin'ilay voalohany menan'ilay akasitrahan'Andriamanitra hitanao ry havana za miteny anareo foana androany tsy matiantoka nareo tonga eto ianao aza miteny zany hoe very andro anankiray tokony esako amin'ity andro sabata ity ny zavatra azonao eto fahendrena fahalalana fifaliana any ambadika any misy olona miasa tsy mijanona amin'izao fotoana izao tsy mahatsiaro izay andro sabata azany foana teneko anareo tsirairay avy eto rehefa miresaka amiko aza miasa sabata zany miasa foana ianareo raha miasa sabata zany ny zavatra voangonareo amin'io sabata io omenareo azy akasitran'Andriamanitra ao renao soanareo io ny olona mieritreritra hoe matiantoka nareo mitandrina amin'ny sabata reto andro anankiray be zao hoe dia tsy esanareo firy mandray 4 heures par heure 4 euros par heure ny miasa le zavatra tsy niasana io androany le vola tsy azo io androany ho tonga aminao amin'ny fomba zay tsy takatry ny sainao io tsy herinao natanjakao fa nisy niasa ho anao any ambadika any fa nefa ianao tonga eo menao fahendrena fahalalana fifaliana fa aveo menanao ihany koa le inona le sasara le olona tany ambadika tany
ianareo zany raha manapa-kevitra ny asa sabata androany zareo mahafantatra an'izany raha manomboka androany nareo manapa-kevitra ny asa sabata nefa andriamanitra miteny hoe andro fitsarana androany dia tady ity fa tsy ho anareo ny zavatra azonareo iny tsy ho anareo iny ny olona kasitrahan'andriamanitra dia ny olona izay mitandrina izay asen'andriamanitra atao andriamanitra azariavana jehovah andriamanitra azariavana mitsahatra amin'ny asany dia manamasina ty andro ity zany efa matetika misy mipropoze asa sabata zany misy asa zay zao taloha misy proposé anahy mitondra camion miala ny anina moa zany any amin'ny 80 zany dia makany amin'ny tanana atao hoe toro manao le retour fotsiny hoe andro sabotsy dia tena misy vola karama azonao mitondra an'izay camion zay fotsiny mananao ale retour ianao a tsy mibata entana fa mitondra an'le camion fotsiny zany no tontolo ny andro androany amina centaine d'euros tokony ho azo fa tsy silako an'izany misy olona ny miasa manao an'izany dia iny a ony tena andriamanitra ny tenatenana amin'ilay mpanoty eto mantsy tsy hoe olona mpijakajaka na mpifokajikana mpisototoka fa zay tsy manao ny sitrapon'andriamanitra ny avaka tsara ny manao ny sitrapoko a sy ny tsy manao ny sitrapoko ny tia sy ny tsy tia ny manompo sy ny tsy manompo dia kirasian'andriamanitra ohatra ny mpanota zany le olona zay tsy manao ny sitrapony dia takatry Solomon zany hoy Solomon ny zavatra fantatra dia zao zay akasitrahan'andriamanitra ny mahazo ny tena izy zay akasitrahan'andriamanitra ny mahazo ny tena izy hoy Solomon amin'ny toteny toko faharoa aloha ao andininy fahavalo toteny toko faharoa andininy fahavalo ny arvona fotsy sy volamena koa ary fanaka tsara fananany mpanjaka sy izay avy amin'ny tany samihafa dia nahazo pira lahy sy pira vavy aho mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vaty-ranobetsaka dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra teo aloha teto Jerosalema tamin'ny mpanjaka rehetra tao Jerosalema i Solomona ny nanan-karena indrindra Solomona no nisandratra indrindra ho Solomona dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra natalohako teto Jerosalema nefa ary ny fahendreko nefa dia mbola tato anatiko ihany misy olona zany mamotsitra fahendrena dia mandeha mitady harena dia mandà fotoam-bavaka valao a mandeha mitady vola Solomona tsy ohatr'izany ary nahavariana inona zany ny nampanjakan'ny Solomona efa tsy nandeha nandroby tsy nandeha nanafika izy tsy nandeha nanao inona izy fa zavatra tsotra ihany nataony Solomona ny nanompo an'Andriamanitra ary efa hatramin'ny voalohany vao nanomboka Solomona andray fanjakana dia tsy sainterese tamin'izany hareny zany mahavariana nasena nangataka zay tiany izy hoy zay Andriamanitra angatao zay tianao amiko dia hoy izy Solomona any mpanjaka voalohany toko fahatelo ho Solomona hoe ary ankehitriny Jehovah andiny fapito ary ankehitriny Jehovah Andriamanitra ianao efa nampanjaka mpanomponao andivy an'i Davida raiko mahavarina isaky mitotenina avy te hevina miandriandry azo to raha io mampoka manodiny mahavarina na mihitsy ary ankehitriny Jehovah Andriamanitra ianao efa nampanjaka mpanomponao andimby an'i Davida raiko nefa za dia mbola zaza ihany ka tsy haiko akory izay fivoaka sy fiditra andiny favalo ary za mpanomponao kosa dia ao amin'ny olonao ihany izay nisafidinao sady olona betsaka tsy tambisana ka tsy hita isa amin'ny amarony komeo ampanomponao saina malady hoy le tenin'Andriamanitra hoe fo mahay miaina hoentiko mitsara ny olonao ahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy fa izy moa ny mahay mitsara zao olonao betsaka izao hoy tenin'Andriamanitra dia nifafolo ary sitraky ny tomboka ny nangatana Solomona zany zavatra hany ka dia hoy Andriamanitra taminy satria nangataka zany zavatra zany no fa tsy ny ho ela velona na ny arena na ny ain'ny fahavalonao fa fahaizana hitsara ny nangatanao dia indro
efa nanao araka ny teninao indro efa nanome anao saina endry sady mahiratra ary tsy misy tahaka anao teo alohanao ary tsy misy tahaka anao tao aorinanao ary na zay tsy nangatahanao azy araka le totentsika maly Andriamanitra manao mihoatra noho izay neritreretintsika manome mihoatra manome malalaka ary na dia zay tsy nangatahanao zay dia efa nomeko anao koa dia ariana sy voninahitra ka tsisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Aleloia. Dia ndray sy ny Solomona ry havana nitsodrano ary nirehariany mihitsy fa efa nisandratra teo alohan'ny olona rehetra izy. Nefa na dia zany azy dia mbola tsy nisy tahaka azy. Olona tenin'Andriamanitra hoe ary na inona ny irin'ny masoko dia tsy nisy nanovako taminy, tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana fa nahazo fifaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko ary zany no anjarako tamin'ny fisasarako rehetra. Ka rehefa mitodika mandinika ny asa rehetra izay nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay sasarako ka indreo zava-poana sy misamidrivotra foana izany rehetra zany fa tsy nisy nahasoa taty ambanin'ny masoandro. Hitanao ry havana amin'ny fotoana anankiray io olona tsy mitsahatra fa tsy mitady vola io adinoina ny zavatra rehetra afony ankohonana afony asa fanompoana fa hitady vola ho amin'ny fotoana hita zany olona zany ny vola fa ho tsapany hoe tsisy dikany ity vola ity. Misy olona anankiray zay maty dia zao nyteneniny hoe efa narary be izy manakarena be mihitsy izy. Dia zao mba niteneniny hoe rehefa maty aho izy dia rehefa entina ny vatoko dia avoa eo ivelan'ny ino eo ivelan'ny vatapaty eo izy ny tanako da atao vitany olona mirazorazo eo rehefa maty aho dia inona ny dikany zany, inona ny tianao atao zany, mba ho fantatry ny olona ozy izy fa tsy nivimbina ny tanako na dia ray na dia zavatra ray ary tsy nisy nivimbin'ny tanako rehefa entina amin'ny vatapaty eo andeha levina. Rehaba teteny aminao androany raha tonga ny fotoana ialantsika eto tsy ny arenantsika no hojerena, tsy ny abetsaky ny arenantsika no holanjaina hiankina ny famonjenantsika fa ny habean'ny fahendrentsika. Ny olona izay akasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Mafy ihany ny fiainana fa misy olona ao akasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Zavatra ngezabe zany ry havana. Ary zany androany tiako ianao raha mba hikatsaka amikikatsaka zany. I Solomona rehefa nanjaka dia tena tanteraka tamin'ireo zavatra tenenindreo fa i Solomona nipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ny olona tonga manatitra zavatra ho azy. Misy an'izany vehivavy atao hoe mpanjaka vavy Sheba zany. Anisan'ny olona nanankarena indrindra voalohany voasoratra tao amin'ny Baiboly zany. Hoe jery taratsy any amin'ny mpanjaka. Hitanao zany ny mpanjaka voalohany toko 10. Ny namanginy mpanjaka vavy ny Sheba ny Solomona. Raha vakitsika ny 10. Ny ten'Andriamanitra hoe ary izy nanome talenta volamena 20 sy zava-manitra sesehana ary vatosoa ny mpanjaka. Tsy nisy intsony zava-manitra be indrindra tonga tahaka ilay nomeny mpanjaka vavy ny Sheba ho an'ny Solomona mpanjaka. Ny faratapony. Hitanareo, izy Davida tsisy nanome an'izany. I Saul tsisy nanome an'izany. Ny mpanjaka rehetra taty aorianan'ny Solomona tsisy nanome fa tena ohatran'ny hoe faratapony zany. Halleluia. Tsy nisy ozy izy zava-manitra be indrindra tonga tahaka ilay nomeny mpanjaka vavy ny Sheba ho an'ny Solomona mpanjaka. Amen. 20. Ary ny lanjan'ny volamena izay tonga teo amin'ny Solomona nisa taona dia talenta volamena 900 amben'ny jato.
666 zany afa-tsy zay azony tamin'ny mpandrato sy ny tamin'ny varotry ny mpivarotra ary mpanjaka ny firenena samihafa rehetra sy tamin'ny mpanapaka ny tany. Any amin'ny 17 ary nataon'ny mpanjaka tahaka ny vato ny abetsaky ny volafotsy tany Jerosalema sy ny hazo sedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany-lemaka amin'ny morontsiraka. Hitanareo zavatra tiany tenin'Andriamanitra seho amin'izany dia zao volafotsy tahaka ny vato zavatra efa be loatra tena nataony hoe tena nipolifoly fananany zany. Ary raha tonga volafotsy tahaka ny vato zany tsy zany tsony no tediavina petrapetraka tahaka ny vato eny volafotsy fotsiny. Misy nefa olona any mangady tany fa manao an'ilay ohatry ny sahafa iny mitady volafotsy mitady volamena. Ny Solomona nataony tahaka ny vato ary ny anazy ny hazo sedera zany nataony maniry ohatran'ny aviavy. Ny sary tiana seho amin'izany dia zao nataony Solomona tena ohatrany hoe tsy ireo tsony ireo tonga ho azy fotsiny eo reo be dia be reo mipetrapetraka tsisy mangalatra volafotsy sy volamena zany tsony tamin'ny andro Solomona satria tahaka ny vato mipetraka eo amin'ny lapa fotsiny zany. Ary ny olona rehetra tonga avy any amin'ny fanjakany any ny Solomona dia nampandohetra ny mpanjaka manodidina. Dia Solomona mipetraka manompo an'Andriamanitra ny vola miditra. Solomona namen'Andriamanitra fahalalana sy fahendrena sy fifaliana fa any misy olona tsy manana an'ireo fa manana angady mitady volamena, manana angady miasa tany. Riavana andao arakaraky ny tena hoe mampiazakazaka ny olona ho ten'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany 7. Efa vakitsika teo ka io. Alleluia. Tsy ireo nangatahany Solomona tamin'Andriamanitra fa nangatahany Solomona tamin'Andriamanitra mba izy hanana fahendrena. Raha hikatsaka tsika manomboka androany misy lalana ahafahantsika sady manana fahendrena fifaliana no fahalalana nefa mbola tonga ihany koa ny vola sy ny harena. Zany hoe ny fomba azahoana vola sy harena mandana miasa, tonga dia miasa tonga dia tena ataonao daholo ny asa rehetra izay hitanao dia azonao ny vola sy ny harena. Fa ho an'ny olona fetsifetsy mikatsaka an'Andriamanitra izy dia omena azy aloha mialohan'izay to dia payena d'avance fahendrena, fahalalana, fifaliana fa tonga ny anaty virement any amin'izay. Tianao ohatra hoe menanao tolo-botsitra ohatry ny hoe payenao ny espèce mihitsy ianao fahalalana, fahendrena, fifaliana fa fantatro fotsiny fa anatin'ny compte any mijery ianao banque en ligne arariva iny fa tonga n'inona ny valin'ny fisasaran'ny mpanota. Alleluia. Azonao daholo zany no faritanao daholo zany ka zany zany teteny amintsika androany mimafy ny fiainana fa zay atao fandarina andramoka izao mbola miteny anao ihany mba hikatsaka an'Andriamanitra, handao hikatsaka an'Andriamanitra, handao hanompo an'Andriamanitra. Vome arakaraky ny tady tsisy ny fotoana Yamana matera ny fotoana io hitadiavam-bola ampitombotsika ny fotoana fahatsika mivavaka eto, ampitombotsika ny isan'ny fandahara reto. Hoy io laiza daholo ny ananareo fotoana nanaovana an'ireny, misy io rehefa anatinao ny etaety, misy io tao anaty trano anankiray any misy amin'ny Marisy Marta, couvert mitovy ihany no atao eo, sakafo mitovy ihany no atao eo, fa ny anankiray mbola nahita fotoana hipetrahana eo tovotry ny tompo ao anaty trano anankiray. Io tsisy azany ianareo kosa aloha dia tena entana be mifadaminareo fotoana rehefa ao anatinao ny etaeta men'Andriamanitra anao ny fotoana. Raha tena eko anareo tena ny oratoritsika mety mitovy ihany, mety kelikely ary ny anay. Rehefa vita ny fandarana iny dia tsy matory zany raha tsy vitako no mizara ny fandarantsika ao anaty YouTube. Téléchargeko aloha ny fandarantsika le fandarana iny vao tapitra iny
nareo mety efa mamboatra fandrina nareo mety efa mbo fandrina misy mihaino fandarana vao miteny fotsiny aho hoe dia aki radio point radio tonga dia karinareo fotsiny lampo dia mesona nareo za mbola manao téléchargement reny da alefako amin'ny youtube ny antony a tsy maintsy alefako eo ny hoe satria be dia be ny fandarantsika le pitso maraina reny efa fafan'ny Facebook tsy ohatrony zareo zao le fandarantsika le alim-bavakadiny telo iny le alim-bavaka fisoriny iny tsy anaty Facebook tsony iny a anareo zay tsy nanaraka live teny tsy antsony iny efa mifafan'ny Facebook iny fa anaty youtube iny da ao amin'ny radio ihany koa iny zany hoe misy zavatra enjehana zany tsy posy marina fa te atory marina fa ifo maraina zao tsika iny mitovy samy mifo maraina mandeha miasa alleloia eto tsy tsotrany hoe pastera sasany zany hoe mitondra fiangonana ny asany a dia zay ny asany fa zay eto manana ny asany hafa alleloia fa ao anatinao ny eto ty jesosy voafampo ty rapitso a hijanony eto ahako maintsy anao anty ahako mampinona ny alina mandeha manao mandahatra ny rapitso na ifity za ko rehefa vita ny fandarana mbola azonareo tsara mihitsy ny atao miresaka amiko amin'ny MP revotra satria mbola eo a mamadika ny YouTube farak'izay angana mba tsy ho tapaka iny ry havana natara ry avo miasa rapitso namena ary ny lera iasako tsy problème zany fa teneniko areo ijoroko vavolombelona aminao na ataoko mba ny zavatra tahaka ny ahoana ny asako noho ny asan'Andriamanitra tsy mety very asa zany ary tsy mety mahantra zany ary havana ary fantatry fa ny ambadibadika any araka ny tenin'ny Solomon any amin'ny mpitoro teny toko faharoa adiny ny fahavalo ny tenentsika teo ny olona tia an'Andriamanitra averiko sao dia adinonao ny olona izay akasitrahan'Andriamanitra dia hoe fahendrena sy fahalalana ary fifaliana fa ny mpanota kosa dia ampiasainy anangona sy amory mba hisomeny izay akasitrahan'Andriamanitra reny zany no alain'Andriamanitra ihany ny hoanitsika io a navelona ny fivavahana ny hoaninao vokatry ny fanangonana ataon'ny mpanotany ambadika dia ianao no mihinana ianao no mihinana ozy izy joba ny amin'ny joba toko fahavalo varamboapolo joba toko fahavalo andany fahavalo ahoana izy izy soloa joba toko fafito amby roapolo hoe joba toko fafito amby roapolo andininy fahenina amby folo sy fafito amby folo na dia mahary volafotsy ohatrany vovoka azy izy ary mahangona fitafiana ohatry ny fotaka eny anangona ihany izy nefa ny marina no hitafy any zany ary ny tsy manatsino no izarany volafotsy amen misy teny anankiray tediaviko asokitsy zaviko zay teny zay misy teny anankiray zay hoe raha afaka jereny mampino zay sadidika misy teny izay mampitombo ny fananany amin'ny zanabola sy ny tombony dia mamory an'izay ho an'izay miantra ny malahelo any zany misy olona mampiasa zanabola ka manao zay ahitana tombony amin'ny asa tena mamory areny ato misy olona inany ataony miantra ny malahelo fotsiny izy ny fitoriteny ny asan'Andriamanitra dia fiantrana ny malahelo fiantrana ny malahelo aizany izy obolana dia zay obolana 28 any zany teny zany obolana 28 izay mampitombo fananany amin'ny zanabola sy ny tombo dia mamoro an'izay miatra ny malahelo zany hoe maninona zany any misy olona tena mampiasa saina manao zay ho afatra mampitombo ny tombom-barotra aty misy olona miantra ho amin'ny malahelo fotsiny
manao fandarana ho an'ny malahelo. Misy malahelo nareo nge malahelo daholo mianao an'izao fandarana zao malahelo am-panina. Misy olona aminareo reo tena malahelo ary mila tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra mahafinaritra Jehova resy lahatra. Osy Jehova tena resy lahatra fa izay mampitombo fananany amin'ny zanabola sy ny tombony dia manangona an'izany, mamory an'izany ho an'izay miatra ny malahelo. Satria manino ireo miatra amin'ny malahelo reo? Tenenin'ny Solomona tany amin'ny mpitoroteny teo. Ny olona miatra amin'ny malahelo zany dia akasitrahan'Andriamanitra ravana. Misy zavatra zay zao ivory kely tsika misy vavao mahafaly meko atsika anatin'ny groupe Gamaliel. Misy zavatra ho ataotsika ho an'ny malahelo. Halleloia. Mampatsiahivo zay dia mba alefako aminareo rariva na rapitso ny vavao momba an'izay. Fa ny fiantrantsika amin'ny malahelo dia akasitrahan'Andriamanitra, hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika. Raha manolotra amin'ny malahelo aloha tena hitan'Andriamanitra ny ary tena ho ataon'Andriamanitra zavatra ngezabe. Ry havana, dia teny aminao ary manao hoe matitoko fahenina ngesika maka tenin'Andriamanitra. Androany zany ty toriteny ty hanala ny fiahiahinao sy indrindrindrindra ny anakalozanao an'Andriamanitra amin'ny fitadiavam-bola. Tena indray metsika rary ny angely izy dia tsika any teny ka satria kosa hitanao kosa Andriamanitra mba mi-comprendre ianao Andriamanitra, hitanao ty fiainana efa mafy. Hitan'Andriamanitra io. Efa hatramin'izay hitan'Andriamanitra ny hamafy ny fiainana io fa teneniko anao. Ary avelan'Andriamanitra ho mafy koa io. Mba hahafahany manavaka olona. Matitoko fahenina. Andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo haitsika ty toritenin'i Jesosy ty. Halleloia. Hoy Jesosy ary noho izany dia lazaiko aminareo azamanany amin'ny ainareo. Dia izay hohaninareo na izay sotronareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Mony aina tsy mihoatra noho ny anina fa ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy Jehova mivoromanina fa tsy mamafy na mijinja na mitona ho any antsopo zany ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra izany va ianareo? Ary izy aminareo moa na dia manaza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja azy. Ary nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo? Dia ny tsara ny faniry voninkazo any an-tsaha, tsy iva ny asa na mamboly reny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona teo voninahiny rehetra raha tsy mba mitafitahika ny anankiray tamin'ireny. Hitanao? Voninkazo aza mbola tsara noho Solomona indray. Nefa Solomona rehefa inona ny teneniny? Fakasitrahana nefa teneniny. Efa fahafaham-pony ny teneniny Solomona. Efa miteny Solomona tsy misy tahaka anahy. Solomona iavana te tena ndray mihitsy tsy misy tahaka anahy. Fa izy Jesosy voninkazo aza mbola mihoatra noho ianao e. Nefa voninkazo maninona izy ny tenin'Andriamanitra? Voninkazo tsy mamafy. Tsy mamboly reny sady tsy miasa. Mamilatra fotsiny rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra. Zavaboary nge rehefa mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Soratsoratra mihitsy ny lokon'ny voninkazo hanome voninahitra an'Andriamanitra. Itsika ny miafinafina. Itsika ny tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Itsika ny manafina ny zavatra tsy ataon'Andriamanitra amintsika. Fa voninkazo vao mipotra amin'ny masoandro dia mipotra koa izy. Fa reny tahin'ny tompo ary raha niahatra ny an-tsaha izay any any ka tsipany apatana rapitso dia ampitafian'Andriamanitra toy izany. Tsy mainka avay ianareo ry kely finoana. Dia aza manary ianareo hoe inona no sotronay dia inona no haninay na inona no tafianay fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fatratra. Io ilay jentilisa ilay mpanota ilay tena mikatsaka fatratra. Fa izany rehetra izany izy dia katsahan'ny jentilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany. Fantatr'Andriamanitra fa tokony ho antsika izany. Raha ny tena marina tsika tsy tokony hangataka izany mihitsy Andriamanitra hoe sakafo hohanina izay rapitso. Tsy tokony hangataka an'izany. Tsy tokony hanao fivadikanana mba hahita sakafo hohanina izany tsika. Fa fantatry ny raintsika azy any an-danitra fa tokony ho antsika izany. Andriamanitra rehefa dia hita hoe io misy pastera eo am-pitorité dia mitolefika fa tsy ampy sakafo. Nefa iny notorian'io pastera io amin'ny olona, hotoria fa Andriamanitra amin'ny tany Andriamanitra. Ohatrin'ilay olona lenanao an'ilay hoe écran incassable. Dia izy zany leka hoe irearea apalaza mila fa mivarotra écran incassable. Dia mitondra amin'ny marto ilay izy. Way! Vaky ilay izy.
andriamanitra tsy ohatr' izany ianao io reharehan'andriamanitra zao no mpanompoko mitafy lavitra noho ny voninkazo io lehibe lavitra noho ny voromanidina io ny ataon'io manao ny asako ny ataon'io manome voninahitra alleloia tsy fafabaraka zany ianao no ten'andriamanitra mijay krista dia mikatsaka an'izany fantatra fa ianao fantatra andriamanitra fantatry ny rainao fa tokony hanana an'izany ianao fa katsao fotsiny aloha fanjakako sy ny fahamarinako dia anampinareo izany rehetra zany ary amin'izany aza manany amin'ny ampisonareo fa ny ampitso anany azy ampo amin'izay andro ny ratsy miseho aminy takatry Solomona zany teny zany dia nataony Solomona fotsiny izay hitany sitraka natrehan'andriamanitra fa rehefa kasitrahan'andriamanitra ny olona anankiray tsisy ahinany aminy ary manatombo ianao aza mba mieritreritra zany ianao hoe maty antoka ianao any olona lay ny asa androany maty antoka ireny olona reny maty antoka ireny olona reny ianao no tsy maty antoka izaho zao eto ary tena teneniko anareo fa mifandanja ihany ny asan'ny nofoko sy ny asako ara-panahy fa tena teneniko anareo fa tena tsapako ny fomba an'andriamanitra ny menakavy tsapako ny fomba an'andriamanitra ny menakavy ry amana inona ny tsy efa nandalo misy fotoana miakatra be ny fakitira misy fotoana misy zavatra miseho ndray andro eo izy nareo nisy fotoana aty aminay aty samy hafa ny faktirana jiro hafa ny rano hafa ny gazy zay tsy nanampohan'izany tsy fantatra hoe mbola misy gazy aloko fa tonga avany mitambatra be faktirana gazy 4,000 € faktirana gazy sady lafo ny vidina gazy aty aminay 4,000 € izy nareo fa zao ry havana fantatr'andriamanitra iny tokony ho anay iny tena tokony nampiasa gazy zay io izay faktura mipotra io tsy problème zany tsy olana zany ianao manompo an'andriamanitra ilainao ny gazy za ato an-trano dia tena isan'ny tenany vady aman-janako foana za vao miditra amin'ny trano vao maizimaizina napiretiko ny jiro chauffage ataoko amin'ilay maximum satria zao za mila hitanareo ao ivelany ao raha lobaka kilometry ty fotsiny anaovana tena tonga dia rapitra dia mitena hoe tsisy fandarina fa tratran'ny aretina mangatsika fa ato an-trano tsy mangatsika ka ahoana ny efiko eto aminareto nefa manao asan'andriamanitra zay mety ataoko fa ny andriamanitra mitsinjo aho voromanidina aza tsy adinio nga voromanidina mitoriteny ry havana nga voninkazo ry havana mihirahira miteran'andriamanitra hoe vo iteran'andriamanitra tsika tsy manao an'izany ny voromanidina fa za manao an'izany za zany mihoatra noho izany hoy Solomona hoe ny akasitrahan'andriamanitra no zava-dehibe androandry manomboka androandry na aty andafy ianao ny Madagasikara izy nareo te efa mafy ny fiainana fa tena tsy maintsy manao fitediavana hafa fa tena tsy lasa tsony ty fiainana ty manompo an'andriamanitra bebe kokoa dia avy aloha ny olona any ananina any misy olona tsy tia lalan'andriamanitra reny no mamory ho atsika dia hitanao fa misy zavatra zay tsy takatry ny sainao atao any misy olona miasa fa kivy foana hoe inona ny asa tsy efa ataoko inona no mba voatsangatsika fa ianao manompo an'andriamanitra dia mandinika hoe ohatra ny kely any zany fotoana esako izany fa tena asan'andriamanitra mameno fiainana fa ndretoreto zavatra mijoro hotahiny tompony ianao hotahiny tompony tsika rehetrarehetra raisoanao zany teny zany androany fa ny olona kasitrahan'andriamanitra dia omeny fahelena sy fahalalana sy fifaliana aloha ohatra mbola miandry kely le vola satria zao mbola miasa mafy ry zareo any ambadika any mbola misy olona tsy navita ny asany any vita ny asany zareo vita ny asany mpanota tonga ny vokatra aiza tonga ty aminao tonga ty amintsika aza tao ambanin'ny zavatra ny ferikerehanao atsaharo ny fanahinao ny amin'ity fiainany ity atsaharo tena hain'andriamanitra ny mamelona anao miakatra ny vidim-bary ekeny zany miakatra ny vidikeny ekeny zany fa ianao tsy maintsy mihinana ianao tsy maintsy misotro fantatr'andriamanitra fa ilainao zany ianao tsy maintsy bilangilangina eo foana ianao fa ataovy zay ahitanao sitraka anatr'andriamanitra ny ahitanao sitraka anatr'andriamanitra dia fanaovanao sitrapon'andriamanitra
aza takalo filetavam-bola Andriamanitra, aza takalo filetavam-bola ny fotoana tokony hanomponao an'Andriamanitra raha teo tafita amin'ny fiainana ianao ry havana. Tianao zany hoe taka ny vatolampy tsy hetsika na inona onjam-piainana ianao tsy hetsika ianao, na milamina be ianao satria ianao mahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra mbola mihoatra noho izay hitan'ireo olona ireo. Misy olona ke mahita vola zao tena mahita vola ny olona miasa, fa ny ianao manatompo fahendrena sy fahalalana sy fifaliana aloha tonga ao anatinao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe aloha izy ny ten'Andriamanitra mihinana vary sy anana fotsiny amin'izao fa misy fifaliana toy izay rokena miaro latsa. Fa tena teneniko anao zavatra endrika ivelan'izany zao tsy mankaiza. Inona ny iainanao? Inona no iainanao? Zay ny zava-dehibe. Za tsy taitra amin'izany mihitsy hoe ho asehoko anao daholo ny sakafo hohanina isan'andro. Vao tiako tsapanao hoe mahery ny Andriamanitra, hoe mitany Andriamanitra, apotrako aminao daholo ve zavatra rehetra mba eo am-pelantanako afaka andreseko lahatra anao fa mahery ny Andriamanitra. Na miteny ianao fa tsy mahery ny Andriamanitra, ny zavatra inoko, ny zavatra iainako ny fantatro. Za tahiny ny tompo aho, tahiny ny tompo asy ny ankonako. Fa zay manao asan'Andriamanitra, tsy atakalo ny asan'Andriamanitra raha mbola zavatra hafa. Tsy atakalo ny asan'Andriamanitra, azahoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra ny ivelany rehetrarehetra. Ho tahiny tompo ane ianao, ho tahiny tompo ane tsika menakavy. Halleloia. Tsy ho ela raha ny zavatra mitranga ry havana dia zao tsy ho ela ho tapaka n'izao fandarantsika izao, ho tapaka ny connexion. Efa nitenenanareo foana moa fa efa manomboka mananotanina foana izy zao. Izy fikorontanana io nareo miteny rehetrarehetra io hoe tapatapaka ny connexion. Tsy fahagagana ho anay io ho anay manokana tsy fahagagana io fa fotoanan'izao. Ao fotoana tsisy tsony ty fandarana ty, aza ena ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Hitanao zao ny lalana mody, fantatrao zao ny ahoana ny mivavaka, fantatrao zao ny ahoana ny mihaona amin'Andriamanitra, manamboara fitoerana amin'Andriamanitra ianao. Manorena tranon'ilay fionana anatin'ny tranonao io ianao, manorena tranon'ilay fionana, fotoam-bavaka, fotoana mamy ahafahanao miaraka amin'Andriamanitra. Anatin'ny aza atao miankina amin'izaniza ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tena tsisy connexion ve raha natarata hoe tsy ampivavaka zay. Zay ty tsy manaiky tsy ampivavaka izany. Tapaka ny connexion mivavaka zay. Tapaka ny connexion anao mivavaha ianao. Ataovy izay ahitan'Andriamanitra sitraka eo anatrehanao. Fa amin'ny fahitanao sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, tsy olony zava-tsoa ianao, milamina aminao. Ry Marta, be ahina sy maharerehana loatra ianao. Fa zavatra ray loha ihany no ilaina. Maria hozy izy Jesosy efa nifidy ilay anjara tsara zay tsy azo esorina aminy. Tsy azo esorina amin'ny Maria intsony fitiavana an'Andriamanitra. Connexion afaka tapaka fa tsika tia an'Andriamanitra foana. Horarana ny Baiboly fa tsika efa ato anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Ho tahiny tompo ane tsika menakavy. Nampika fa voarainareo zay hafatra zay. Ny fiahahiny ato amin'izao tontolo izao no mangeja ny teny tsy aso amin'ny fiainana. Atsara ny fiahahiny. Atsara. Ataovy izay ahitanao sitraka anatrehan'Andriamanitra, milamina ny zavatra. Amin'ny fotoana anirinao an'io zavatra io, amin'ny fotoana ilanao an'io, ny olona atao hoe tsy manan-java mahory, dia ny olona mila zavatra amin'ny fotoanany, dia tonga amin'ny fotoanany, tsy ory an'iny izy. Araka ny teko taminao teo tena tambatra be mifankitoiran-gazonay tamin'izay fotoana izay, tena amina 1000 euro fa teneniko anao zany, fa tonga koa ny fitahin'Andriamanitra mifanaraka amin'iny. Zany hoe ianao dia tsotra fotsiny ny aminao hoe milamina fotsiny ianao. Taovy izay sitrak'Andriamanitra. Aza mety miozongozona amin'ny finoana dia ho tahiny tompo ane. Avelan'Andriamanitra hiasa ny mpanota. Hamoro ho anao reny. Hamoro ho anao. Misy olona any mikezaka miasa mihitsy androany, hamoro ho anao fotsiny. Dia amin'ny fotoana tonga eo aminao zany, amin'ny fotoana mipaky eo aminao zany, dia aza manontany hoe avy taiza Andriamanitra ty fitahiny ity, avy tamin'ny fisasaran'ny mpanota, natolotra ho anao satria anao mahita sitraka anatrehan'Andriamanitra. Ho tahiny tompo ane tsika menakavy. Hivavaka tsika, anao hiry tsika, dia rehefa hoe tonga hiaraka amin'ny kivavaka eto
ny mpandray anjara anatin'ny groupe izay maresy misy roa vavy indray miaraka amin'ny vavaka eto amin'ity androany ity. Hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy malala. Misaotrany amin'ny teninao zay tonga taminay tamin'ity androany ity. Eny tokoa Jehovahandriamanitra maro tokoa no herehana amin'izao fotoana izao. Maro herehana tokoa zay amin'izao fotoana izao Jehova. Betsaka ny zavatra mitranga. Betsaka ny zavatra tokony ho herehana. Mimafy ny fiainana. Miazakazaka makany amin'ny mosary ny olona. Miazakazaka makany amin'ny mosary ty zao tontolo zao ty Jehova. Fa izay tsy azakazaka any amin'ny fahamainana ara-panahy Jehovahandriamanitra. Zay Andriamanitra tsy varina ny amin'ny fialana aminao. Tsy varina ny anatin'ny fitadiavam-bola ka anadinoana ianao Jehova. Fa ampianaro zay meo anay ny fahendrena, fahalalana sy fifaliana. Mahafaha le mahatsapa foana isan'andro san'andro Jehova. Fa eo anilanao zay mahita sitraka eo aminao zay Jehovahandriamanitra. Dia taio ary ny tsirairay avy. Niza mpanaraka mpiaino eto Jehovahandriamanitra. Dia taio ampianaro isan'andro Jehova mba hikatsaka anao. Anary ny akoram-bola fotsy sy ny akoram-bolamena. Fa andray anao kosa ho akoram-bola fotsy sy akoram-bolamena avy karazana eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jehovahandriamanitra. Misaotra Tompo. Dia naina ny anaranao. Dia kalazaina mandrakizay any ianao Tompo malala tsy tompo. Voninahitra ho anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Anao iraitsika dia hivavaka ny anabavitsika rehefa avy eo hivavaka ny anabavy Makrina sy anabavy Rosina ao ny aza izay. Nilun pusimit mitu, titula zanitsu.
Haleluya. Haleluya. Ndao ary vavaka rana vavy makirinina amin'izao fotoan'izao a dia aveo vavaka manaraka azy a rana vavintsika Fabiola. Haleluya. Tain'i Jesosy tsika rehetra mbola hiara hivavaka tsika. Jehova eny masina tsara indrindra mbola misaotra anao zahay rehefa mbola nomero izao sabata masina izao. Andriamanitra nonevitra aminao sy nirona izao sabata masina izao Jesosy malalo. Ary tongetako misaotra zahay ny sokony akoho kary mivavaka ny teninao ary mbola nahazo tenevitra aminao tokoa zahay Jehova malalo. Misaotra anao zahay Jehova malalo satria tianao zahay Jehova malalo narinao mandrakariva foana zahay Jehova malalo. Teninao foana izay tokony ataonay Jehova malalo. Mbola nahazo teny izany dia katsika ny fanjakanao mandrakariva zahay Jehova malalo. Misy tsy fantatrahanay dia mamela ny hevika Jehova malalo. Varina mankataka vola mankarina eo aminao Jesosy malalo. Izany dia tsinotsinona izany eny eo aminao Jehova malalo. Fa raha ny fanjakanao Jesosy azonay, raha ny fanjakanao Jesosy azonay dia azonay tokoa ny zavatra rehetra Jesosy malalo. Azonay ny vola, azonay ny harena izany Jesosy malalo ary voninahitra dia mbola azonay ihany koa izany. Satria ny fanjakanao ny fanapahana avy aminao Jesosy ny fanjakanao Jesosy malalo. Hoan'ny Jesosy malalo ka ny anao hanapaka ny amin'ny finay, ny amin'ny fanahinay, atolotray Jesosy malalo. Ka ny atolotra ho anao ny finay mandrakariva Jesosy malalo. Atolotra ny Jesosy finay ho tapahanao Jesosy malalo. Andeha hanovanao dia sitraponao ary ny fanahinay Jesosy malalo anao ibeko ny fanahinay Jesosy malalo. Andeha amin'izay araka ny sitraponao mba hihanaiky ny fanjakanao Jesosy malalo. Mamela ny heliko mandraha fo aminay Jesosy malalo. Maka ny anao iteny aminay foana isan'andro isan'andro Jesosy malalo hanapaka izany hanambara ny fanjakanao izany Jesosy malalo. Hanambara ny fiaina mandrakizay Jesosy malalo ary anao dia milaza hoe ny fanjakanao dia tany tahaka ny any an-danitra Jesosy malalo. Hanjaka aminay tokoa izany aveto an-tany Jesosy malalo. Aveto zahay fa midera sy manatra ny anaranao Jehova malalo miankohoka mitady mitabanao Jesosy malalo ka araka ny fiainana mandrakizay izany Jesosy malalo. Ho fifaliana eo anay izany Jesosy malalo izao anay izany fanjakanao izany Jesosy malalo. Misaotra Jesosy misaotra tamin'ny sabata masina izany Jesosy malalo. Maka ny anao homba ny mandrakariva tompo malalo. Haleluya. Amen. Mivavaka rana Fabiola amin'izao fotoan'izao. Haleluya. Dia mankasitrandreo pasirana amin'ny fitonenana mbola hiara hivavaka tsika. Ny Andriamanitra rainy dia tsara indrindra mbola mifaly misatra tondera manome voninahitra ny anarana masina izay satria ny lehibe tokoa fitiavanao anay. Misaotra anao Jehova Andriamanitra tamin'ny teny dia nampitondranao ny mpanomponao tamin'ity andro amin'izao. Tena hoe mananatra anay tokoa izany ary mampahery anay. Tena hoe mandrisika anay, tena hoe hikatsika ny tavanao, hikatsika ny tavanao Jesosy malalo. Tena hoe anompo anao Andriamanitra betsaka ny arena sy ny zavatra mety mahavarina anay amin'ity izao tokoa izao ity. Fa ny zavatra ray lohalarina dia hikatsika ny tavanao izay fanampenay tokoa ny zavatra rehetrarehetra Jehova Andriamanitra. Zava-poana tokoa zavatra amin'izao tokoa izao. Tsisy mahasoa anay izany. Toa akazonay zavatra amin'izao tokoa izao dia very ny fananay dia zava-poana izany Jehova Andriamanitra. Ka dia mangataka aminao Jehova Andriamanitra ity ora sy fotoana ity inona zavatra dia nataonay ity mifanaraka tamin'ny sitraponao Jehova Andriamanitra mety varina izay ny fasitarena
mikasika zavatra zay tsy araka ny sitraponao mety nafoy fotoana zay nanao zavatra zay tsy araka ny sitraponao namoy fotoana zay tsy nanao zavatra araka ny fa zao zay tsy malaza tena hoe anomponao Andriamanitra ny zavatra tena hoe zavatra araka ny sitraponao satria ny fanjakanao dia zany maharitra mandrasy zay fa zavatra zay azonay zavatra harenay zay tadiavinay tombon'ny tany dia tsy hasoanay zany na oviana fa ny fanjakanao Jehovah-Andriamanitra dia maharitra mandrasy zay raha anomponao zay Jehovah-Andriamanitra dia hoazonay zavatra rehetrarehetra zay mirimy fonay ary manome minoatra zay mieverinay sy andasanay koa ianao Jehovah-Andriamanitra sady atehiriziny tsirairay avy indrindra fa zay tonga eto jesosy malalo tena hoe tasianjany teny izany anomponao Andriamanitra ninona zavatra zay mety ahasony afa fa zao Jehovah-Andriamanitra ianao ny vola fotsy vola mena Jehovah-Andriamanitra ianao ny harena sarobidy satria ianao le manana fiainana mandrasy zay sady amisaotranao zay Jehovah-Andriamanitra mitezana mpanomponao tehiriziny tsirairay avy zavela hovariana zavela hanana eritreritra ikasika zao tontolo zao ity fa zavapoana zany rehetrarehetra zany voninahitra ny hoanao reviny any Jehovah-Andriamanitra hatramin'ny fahalohany indrindra fa ho mandrasy zay halleluia amen. Alléluia. Akasitraka azy amin'ny rahavavitsika rahavavy Makirinina sy rahavavy Fabiola zay niaraka tamin'ny teto androany nivavaka nitondra zany ranom-bavaka zany teo anatrehan'Andriamanitra. Nitra fiderana antsika amin'izao fotoana zao dia manasa antsika rehetrarehetra andao hideran'Andriamanitra tsika mbola fiderana mbola fangarana sitraka anatrehan'Andriamanitra koa ny fiderana ry havana malala andao tsika anao zay akasitran'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity Hidina berada, welcome to Kemaresika, hallelujah. Now
Eo ihany tsika. Eo ihany tsika ravana anaty fiderantsika. Nitoy ihany ny fiderantsika maraka amin'ny groupe Jemareka. Aiza hoaiza misy vahaolana amin'ity tanty e.
eo amin'ny ranabaviliana izy no nijanona eo ihany koa izy nanomboka mbola ihantsika amin'ny fiderana mbola itoy akasitraka anatrean'Andriamanitra ihany tsika dia mpanota anangola sy amoro atsika ny ambadimbadika any fa ny anjarantsika dia ny manome voninahitra ny Andriamanitsika eto androany dia raha amin'ny akopoka tapaka sy ny dizy tsara foana miaraka amin'ny tompo e ranabaviliana manomboka elina tsika mba mangataka hira reny olona loasy fangatana hira anankiroa fotsiny inareo zay mpijery hira ray ndao mba hira ray amaraparanatsika ny fotoana zay mba nareo mpijery eto mangataka hira voalohany eo dia zay izay no ataontsika maranatsika ny fiderana mahery ahony antafiray
zay zany ataontsika ny nitojo ny tafiditra voalohany ny fangatahakirany dia tafiray mahery ataontsika maranantsika ny fotoany ndao a misaotra nytojo a nangataka hira ndao a tsika rehetra miaraka amin'ny groupe zay maresatrany a amarana tsika ny fiderana angalatsika sitraka eo anaty an'Andriamanitra. Halleluja. Izany namarana azy kely mahezo famaraparanana io a zay tsara vinany antareo avoaka fa Jesosy. Halleluja. Someva dia faranatsika ihany koa ny fotoana androany falibezany araka taminareo tena hotahiny tompany tsika tsirairay avy tsy misy tokony ahinao ny amin'ny hoavinao vitanao ny any Jesosy vitanao ny an'Andriamanitra androany mandehana lehibe mihoatra lavitra ianao noho ny voromanidina sy ny voninkazo manandanja lavitra ny mason'Andriamanitra aza manany amin'ny hoavinao aza manany amin'izay hoaninao zay hotafinao zay hosotronao mitsaintirisa no mikatsaka an'izany fa fantatry ny rainao any an-danitra fa tokony anao zany mandehana somatsara amin'ny fifalian'ny tomponao tena hotahin'ny tompony ianao ty tontolo herinandro ity
atsapanao an'izany Andriamanitra mamatsy anao zany. Aki radio point radio 1-2-3-4-5.com afahanao mihaino nonjapeo aki radio manome fotoananao zay raha amin'ny latsinainy amin'ny 7 sasany alina anaty zavaka fiambenana. Hotahiny tompo raha misy aminareo mazoto hiarifaly aminay raha pitso après-midi amin'ny 4 ora dia araky ijery finale mondial amin'ny Zoom isika dia anaty Zoom isika miara mifalifaly miara manao goûter en ligne tahiny tompo daholo faly be zany araka taminareo mandeha nasoama tsara fa vitanao ny an'Andriamanitra ho tahiny tompo any ianao Halleluja, amen.